tonga so tao zanagasikara mbola avanareo averina ny libido satria nareo veribena foana fa inaina ty libido lazainy composé ty dika zay enao dangitra vao mahita any ana mangitangitaka vao mahita sipa mangitangita zay no teo libido ambolo zany tany libido te ananina te anisy te hoasina zay natao hoe ambony tany libido ary rehefa ambany reny tany libido dia enao na misy mikitika ary enao na kity amin'ny vadinao na kity amin'ny sipanao na misy sipa mandalo pelipelika ravim-botsy pelipelika nono tsy mahataitra anao ambany zany tany libido zay no antsoina hoe libido dikany amin'ny teny gasy zany tsy ilena zavaiko teo fa le hoe dikany amin'ny ankapobeny tsisy loha zany fa amin'ny ankapobeny zay le hoe enao dangidangitra mahita ny anona dia ohatrany mangoritsina be mahita ny anona tara be asay zay miakatra ambony zany fetananao rehefa tsisy fetananao ambany tany libido inona zany tokony atao mba hampatonga zay le hoe miakatrakatra lava zay le fientanantsika isika rehefa anatin'ny tanora isika dia eo foana tsy maintsy le hoe miakatrakatra be foana ilay fetanana fa rehefa manambady ianao dia lasa na le vadinao ary ohatry ny mandreraka be sy mahatsiravina anao ohatrany tsy tianao koa na mahita ny vadinao ary fa lasa indray no mitady hafa mila fikolokoloana tokony ny tokantrano tsy vitany hoe androany any revirevinareo mivady androany fa mila fikolokoloana foana ny tokantrano isan'andronandro zay mahatokantrano anazy rehefa tsy hainareo mikolokolana hoe dia rava io ohatra antsika le mianatra ny ampianarana ihany ianao ve na hainao tato amin'ny kilasy voalohany dia mijanona eo ihany tsy maintsy mianatra ianao miditra kilasy faharoa fahatelo fahaenina faharoa ambin'ny folo tsy maintsy miditra université tsy maintsy zay koa ianao vao hiasa dia ohatr'izay ihany koa ny antanatohatra ataonareo anankiroa atao anatin'ny mianatra libido inona zany ny olana raha ohatra ka hoe ambany tany libido ny hormone misy karazany anankitelo moa zany ao anatin'ny hormone ao pituitary glande estrogène dia misy anankiray ihany koa fa teny vahiny le izy fa hormone fitambarana amin'ny teny anankiray misy anankitelo izy ao ohatra ny karazana fo kely zay mivady kely izy eto amin'ny firifa eto isan'andronandro mamoaka tsiranoka kely be dia be fa kosa miankina amin'ny fetanantsika mampitonga anazy betsaka na kely aizany hormone mivantana mipetraka ato amin'ny bonga ato amin'ny bongany lehilahy moa an'ny vehivavy ary amin'ny atoto-vehivavy misy an'izay fa le izy tsy tonga dia gologolo be ohatr'izay satria mbola misy vatanao mbola andalo ato amin'ny tenda mandalo eto amin'ny fo mbola mandalo eto amin'ireo karazana taovanao maro isan-karazany izay vao midina any ka raha ohatra ka misy sakafo manimba ilay hormone anao eny andalana eny dia efa maty eny am-panidinana eny sakafo matsiro ireo sakafo be gazy ireo sakafo lay mpiendiendy lava sy menaka be ireny dia efa mahafatorana ny hormone antsika ireny eo ihany koa ny toaka sy ny sigara sy ireo sakafo mahery be zany ary ny zavatra tena ratsy amin'ilay izy dia ilay kizitim-belona kizitin-dava sy ianao ilay rongodromotra sy tezitezitra dia anisan'ny tsisy hormone midina mihitsy tany ambany tany fa miandronao ilay izy dia rehefa tsisy mivoaka zay mahatonga ny lehilahy hoe lasa mora malazo ny anazy 2 minitra dia tonga ho an'ny vehivavy lasa tara ny fadimbolana ny atao zany mba hikolokoloana ny libido mba hainao fahafaly mitsikitsiky dia miezaka ianao mankaty ny zavatra manodidina anao dia salama tsara ny hormone anao farany mila mianatra ianao ny atao hoe mankaty ny tenanao tsy avy le olona miaraka aminao tia lehilahy ramose tia indry ramose ay tia lehilahy madama ay tsy avy izy coco space ay mahafinaritra be anaky izy ravinaritra mba ho asiana ravinarika alana no asiako manana zay eritreritra zay ianao ary efa tsisy atao ino ndany ianao mipetraka ao an-trano ndana mijery fitaratra manao karazana exercice tsika ao an-trano ireo ianao mangalaky lalao dia ampiasao manao karazana fantasme tsika na mianatra mihitsy ianao tsy master zany fa mianatra ianao mikitika amin'ny vatanao ambony ambany rehetrarehetra io dia aiza ho aiza ny vatanao eo no tsara dia rehefa hitanao ohatra mahafinaritra be ana rehefa le kitiaka eto ny tenda ohatra ny tsara be misy rehefa kitiaka eto nono matsiro be rehefa tamin'ny valaka rehefa tamin'ny tapony tena matsiro be izany dia ohatr'izay ihany koa ny lehilahy rehefa miaraka amin'ny madama amin'izay ianareo anankiroa miaraka amin'ny ramose indry dia resao atoroa ny vadinao eto ny tsara tiako tiana eto fa tsara be ny tiako eto indray atao fa eto indray mahafinaritra anao dia hita fetanana tsara ianao averiko soratana amin'ny commentaire fikolokoloana ny hormone dia mianatra izay ianareo any an-trano any maso toa